Coucou, maka fotoana kely foana za iresako resaka olona miasa amina aéroport mampijaly olona sy ny tariny regny. Araka ny teneniko tamin'ny vidéoko tamaly za manontany fanontaniana napetrakako dia ato mametraka fanontaniana dia tokony misy valiny. Nisy olona namaly, nisy olona maromaro namaly, nisy olona maromaro nanao témoignage de la justice qui vivent à l'aéroport. Ino moka zany fa tsy dia hidirantsika lalina intsony raha hoe zany mazava hoe inona jiaby raha nandalo tamin'ny aéroport tao, inona sy inona jiaby raha ataon'olo rehefa na tonga amin'ny aéroport ao misava voly, mangala voly. Ça c'est Madagascar, fa haintsika na ninona reo fa haintsika hoe ça se passe comme ça dans les aéroports. Dia fanontaniana raiky koa hoe maninona nareo amin'ny enregistrement mampijaly olona. Dia nisy la olo zay moka namaly hoe zay ho nivendrana, nareo vendrana dia maninona tsy manontany olona fa tonga dia miteniteny karaha zao foana. Matoa zay nandeha niteny aty fa nisy olonay tany voa, olo samy mijery anazy, azonao, olo samy mijery anazy, olona samy amin'ny fomba fisainany. Le olona tratra tany tsy mitovy jery aminaka andraiky anao, fa zany tsy midika hoe izy tsy nandeha nanontany dia izy vendrana dikan'izany, azonao. Anao koa fa tratra anao sahirana mitady billet d'avion anao ohatra hoe anao andeha hiasa je sais pas où, sahirana anao mitady billet d'avion anao, volan'ny billet d'avion anao, anao zany fa soufflé azonao visa, azonao taratasin-draha jiaby tokony ilaina satria anao manontany. Dia tonga ary amin'izay anao misy olona mi-accueillir anao sans sourire, sans rien, bien mamay passeport, mamay passeport anao. Dia le olona iny hitanao mihitsy hoe fermé de visage. Dia tonga dia avy any olona zao tsy ampy, ndana mandeha amin'ny police ary aloha miresaka. Comment tu veux qu'ils gèrent leur stress? Tonga dia inona anatin'ny eritreritran'ireo zalahy tsy ho lasa zany za ty, tsy andinika mihitsy hoe tokony manontany an'ireto olona reto zany hoe misy fotoana ka manontany fa tsy karaha iny le olona. Mais bon, za tsy hiditra lalina amin'io, mais ramose ialao fitenenana olona vendrana alors que anao tsy niaina zaka niainany tary. Quand tu vivras le stress de anao tsisy volan'ny billet, niantso fianakavianana jiaby anao, nandeha nanao cotisation anefana billet anao, andehananao hianatra andafy na andehananao hiasa andafy. Quand tu comprendras ça, tu viendras me parler et tu pourras te permettre de nous dire oui, vendrana zay na hoe inona entre parenthèses. Ensuite, je remercie misaotra an'le olona misy vehivavy zay namaly tamin'ny nipartage vidéo iny. Dia namaly izy nanazava hoe zaho izy miasa ao tsy hoe zay miavina, tsy hoe zay misnobe anareo, tsy hoe zay raha fa le izy misy procédure, tu vois. Enfin nous, quand tu expliques les choses tranquillement sans insulter la personne, tu vois les retombées, la réaction de la personne s'y trouve mythe, la réaction de Kamnaz et Kamnaz s'y trouve mythe, parce que toi tu te permets de commenter et de venir me rabaisser. Non, je ne suis pas d'accord. Bref, Denazav les madame oui, les uzizi et procédure à Rana. C'est qui BDB uzizi misoula mis visa fa mbola mis dossier ndra kelikely pitsopitsy ndra madinidinika tsy ampy anatiny tao ambarany. Dia rehefa tonga amin'ny destination finale anazy any izy iboaka an'le aéroport amin'izay olona manao contrôleur any mijery visa sy ny tariny, dia mijery an'le fanampin'ny dossier sasany zany tsy ampy. Dia iny mahatonga hoe marobe olona alefandreo mipody à Madagascar mbola tsy tonga amin'ny mbola tsy miboaka ny aéroport ny andafy aby fa alefandreo mipody à Madagascar. Donc pour éviter ça, vu que raha misy olona tratra ohatran'ireny dia le compagnie aérienne mitondra anao iny foana hony no manefa billetnao mipody. Donc pour éviter ça hony mahatonga andreo sarotina. Voilà, là c'était clair et net pour moi. Dia izy tsy vitan'izy namaly an'le fanontaniana fa mbola nanome solution izy fa no nanome solution izy hoe la solution izy dia andana
rehefa anareo mahazo visa anareo dia andana mandeha amin'ny agence anareo mividy billet mandeha amin'ny agence de voyage vidianareo billet dia manontany anareo hoe inona sy inona jiaby dossier ilaina ankoatran'ity. Ok, dia rehefa voavorona dossier andeso amin'ny agence de voyage vidiananao billet hoe reto sy reto jiaby dossier ananako, reto sy reto jiaby, dia inona koa zavatra ilaina ankoatran'ity. Est-ce que mbola misy zavatra ilaina ve ankoatran'ity sa tsisy? Dia solution boaka aminaka, vous arrêtez même pas hoe mbola misy zavatra ilaina ve amin'ity sa tsisy. Raha ohatra ka reo amin'ny agence de voyage any tenenao hoe fa tsisy zavatra ilaina intsony fa izy io, prends même le temps de demander hoe zaho amenareo karazana taratasy kely andesiko amin'ny aéroport ary manazava hoe fa teto zaho nanontany hoe inona jiaby zaka tokony ilaina ankoatran'ity, fa anareo fa niteny hoe efa misy aminaka jiaby zaka tokony ilaina. Iny ataona preuve ary sao dia na tonga ary koa boko tenendreo hoe tsy ampy koa dossier anaty raha, alors que tu as demandé là-bas reny teny tsara hoe ampy. C'est ça la solution. Dia boko anjarantsika kay fa le olona tena le manao hitanao mihitsy hoe isaboty anao reny, aza mbela salama, aza maneky kitsakitsan'olona raha hitanao hoe dossier nao ampy tsara jiaby, aza maneky manaova scandale amin'ny aéroport. C'est ça la solution, hein? Je pense. Bon, bref. Bon, je vous laisse au bébé. Bisous.